Ijanona manodidina ny maresaka ny anivon'ny antemera-pirenena hatrany kosa isika nitondra fanitsina tamin'ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana 2024 ny vomera misahana ny vola ao amin'ny antemera-pirenena. Anisany nokitian'izy ireo tamin'izany ny momba ny lafi ny fampidira-ketra raha avy hatrany fanadihadiana mbola vola ravoavy sy tia rakotorsan hatrany. Ny fampidinana ny hetra alaina amin'ny fiara vaovao no anisan'ny hevitra nivoaka tao anatin'ny asam-bomera tamin'ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana 2024. Taorian'ny ady-hevitra dia tapaky ny vomera fa ampitoviana ho 10 isanjato ny hetra alaina amin'ny fiara vaovao sy ny fiara efa niasa. Ady-hevitra maromaro no mitranga tao anatin'izay dia misy ny mahakasika an'ireo fampidiram-bola moa dia mahakasika an'ireo hetra samihafa izay noentin'ny komision fanaovana ady-hevitra tamin'ireo teknisianina avy amin'ny ministera sy ireo direction anakefatra ao amin'ny ministera izay voakasika izany dia ny hetra sy ny douane ary ny eo amin'ny lafa fitantanana moa dia eo ny tale mahakasika ny fitantanana ny teti-bola sy ny tahirim-bolam-panjakana dia ny nitondrana fanitsina tao anatin'izay dia misy ireo atao hoe taux maromaro mahakasika ny hetra dia misy moa ny ireo le fampidiram-bola nisy ady-hevitra ohatra tamin'izany ny hoe manahoana ny mahakasika ny fampidirana fiara eto a Madagasikara dia rehefa nodiniana moa nisy mifangatahana ny hoe maro nangataka hoe aleo mba ampidinina ny hetra ho an'ireo tomobile vaovao dia nefany rehefa natao ny fizahana dia nataony tovy ilay hetra ho an'izay fiara vaovao izay satria ireny moa anisan'le natsoiny ao anatin'le fomba fiteny mahakasika an'ity teti-bola ity le hoe produit de luxe ka napetraka ho 10% ihany zany ny hetra na ny voiture occasion na ny voiture neuf. Mikasika amin'ny fandaniam-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 fa ny manana fandraisana amin'ny fivoriana an-tany mampiasa ny ampahany na manontolo ny teny frantsay na ny OIF ary ny tetikasa momba ny sosialy ao anatin'izany ny fampijirana mpampianatra sy mpitsabo mpiasa-panjakana no mba antoerana araka ny fanazavana nentin'ny solombavam-bahoaka raha velona nosy mamitiny. Mbola ady-hevitra mipetraka eo anivon'ny antemera-pirenena ihany koa ny fitsinjarana ny teti-bola ampiasain'ny ministera sy ny anim-panjakana isan-tsokajiny mandritra ny taona 2024. Tena anisan'ny nandehanan'ny ady-hevitra moa dia ilay fifandanjana eo amin'ny ministera samihafa dia ny ao anatin'izany moa zany ny ao anatin'ny an'ny filoham-pirenena ma institution azy dia ny faharoa ny primature dia ny fahatelo dia eo koa ny ministera-panjakana manatanteraka ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana izay tena anisany manana teti-bola ambony dia araka ny fanazavana moa dia hoe misy ny vola mitsofoka ny anatin'ireny kanefa na projet na ny ohatra amin'izany ny primature ohatra ny sekalinina somary nampisy ady-hevitra betsaka koa mahakasika an'izay. Tsy maintsy isa ny fanontsinana amin'ny teti-bolam-panjakana ampiasaina amin'ny taona 2024 araka ny tombatomba ny solombavam-bahoaka raha velona nosy mamitiny noho ny fampidira-ketra izay tena ambany ny tany ary ny fampidirana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ny fanampiana avy any ivelany.